Ndrava ny asa indray aloha. Tena mahatsiaro reraka zany. Efa tena maizina be aty ivelany aty. Dia aka taksi raha fa tsy ahita bus otsony a. Eny fa na dia mbola hita sady mety ho filaharam-be sy misisika zao. Iny kosa fa misy taksi fa aleo sakanana. Taksi? Taksi! Eny 67 hectares. Ohatray. Izako ary ty lehilahy hafahafato ty. Toa lehilahy manao akanjo mainty ambony ambany. Saromany capuchon ny lohany dia tsy hitako tsara ny endriny. Sao dia mbajo lahy kosa azy. Tsy afaka miala tsony anefa fa efa lasa ty fiara tiako. Ary tovavy aza matahotra fa tsy mpanao ratsy akory. Andriamanitra ary toa fantany avy hatrany ny ato anaty eritreritra na dia mbola tsy miloaka aza. Tena olona hafahafa ty marina. Tsy androko izay elana amin'ity fiara ty mba marina moa. Jerefa mangala pijery eo amin'ny rétroviseur foana ny mpamily. Mahita mangovotra ato afara ato angamba. Sony afa tsy dia ela dia tonga ka. Aleo ranga tonga dia miala eto tsy maninana hiditra elakelan-trano azy. Miala eto sofera. Ohatrina sarandalana. Ay, ty ary. Ie, veloma ianao. Tsy androko mihitsy ny manako anaty fiara. Andriamanitra, fa toa mbola nanaraka foana le lehilahy tao anaty fiara. Tena mpanendaka ty marina. Lehilahy lava ranjanana be. Tsy mety tazako tsara ny endriny fa ao anaty capuchon. Aleo andeha mafy aloha ka. Miditra avy ato. Izy reto olona misakana reto e. Tena mpanendaka reto. Mifona reto tompoko. Mifona reto tompoko. Tsisy vola le aty e. Tsy telefony ty ihany aty amiko. Ty ary dia avelao andeha hody ahy e. Ohatray. Arito ny anjira tamika le lehilahy nanambana azy aty eo. Tsy rehefa io mitsirara be io. Ay, vao tsindro ny antson'ilay olona nanaraka teo. Dia jereo koa nanaovany ny hafa. Tonga dia nahoto ny lohany dia mipitika. Maty avy hatrany. Misaotra tompoko. Misaotra fa tena nanavitra ianao teo anatrehan'ireto zolahy reto. Tsy nitenso ny volana akory izy fa izany ataony tsara bantsana. Lehilahy tsara tarehy be tsy izy ty. Bokosy be. Fa iza kay ianao? Iovony. Tiany telefoninao e. Dia andao anaraka aingana. Anaraka anao aiza? Lehilahy, andao anaraka fa any misy ny fiainana tsaratsara koa anao e. Ianao aza tsy haiko akory koa izako. Dia anaraka anao ahoana? Tsy maintsy miala etsika fa jereo iny. Andrekiako io. Fa mamorona ve ny saiko e. Toerana hafa indray any ety misy anay ety e. Sany masoko mamorona. Na andro roa. Tena mamorona angamba amin'ny masoko ka. Mbola dia 67 hectares. Misy biby manandrovo matsiravina be. Mandroso makaty sady mierinerina be. Tsy maintsy miala etsika e. Tsy relatra olona mosy ny lehilahy. Sakambiny atempana. Kopa-kelatra izy dia inona lasa niakatra izay. Nanitsina ny alany tany. Fa anjely ve ty olona ty sa inona e. Fa hoentina makaiza? Avelao alatsao amin'ny tany aka. Miala tsiny ary lehilahy. Zao no hitako fa fanampinanao. Tsy maintsy makany aminay ianao e. Fa hoentina makaiza ho aza. Zay e. Efa tongotsika fa hito aloha hito ny trano. Trano ngeza be miorina ambony tendrombohitra. Antsana avokoa ny manodidina. Fa sao dia mba manofy ary ahy e. Anjanona nanoloana ny varavarana avy hatrany izy. Dia nanjafina. Toa tsy hitako tamika teo hoe lasaiza le elatra tao an-damosiny. Tonga soa ianao. Andao miditra e.
tsy olon-dratsy akory fa anampy anao zange no ataoko e. Fa iza marina ary ty olona ty toa tsy manana hery an-datsony afa manaraka azy fotsiny. Efitrano malalaka te malalaka ty ny idiranay ty, sady feny fanaka tsara be. Io mipetrapetra io andraso fa aka zavatra rahantsika mihinana aloha e. Vetivety monja tena vo maika anatahotra. Fa inona ary mahazo aty e? Inona ny ahazo anaty? Mitebiteby amiko izao ny anadahako any. Iny fa tamindray izy dia mitondra zava-pisotro. Reto dia tia ny veranao. Misaotra? Ary inona reto? Toa zavatra menamena be. Toa ohatra ny rà zany. Ao, alefaso e. Oviny moa ny anaranao? Oviny ny anarako. Fa iza marina ianao dia maninona ny entinao nakaty amin'ity toerana fahafa be ty a? Mipetrapetrahanao zafady misaotra. dia inona no azoko anampinanao zay? Zany fa mitranga fitaraina makasika ny anabaviko e. Ay, tsy hita nanomboko maly ariva mantsy. ohatray. Atsona tsy tratranjo efa tapitra nantaniana daholo koa ny havana matsaka izy fa milaza tsy mahita azy daholo e. Tsy fomba fanao nefa zao ohatra amin'izay dia izay mampanahy io e. Ka mba laza lazao aho hoe ny mombamomba azy zany. Tovovavy manodidina ny iraika amby roapolo taona eo izy tompoko. Dia miasa amina toeram-pisakafoanana eo Mahamasina. Dia misy sara petraka aminareo. Ay ve. Ary sao dia mba nanaraka lehilahy ohatra e. Any amin'ny olon-tiany ihany na asa. Matetika mantsy zavatra ohatran'izany no mitranga amin'ireny zazavavy ireny ka. Lasa nanaraka lehilahy dia lasaina fa tsy hitako. Tena mbola tsy nitranga teo aminay menadahy zao tompoko. Tsy maintsy miteny aloha miantso izy raha misy toerana aleny. Eny ary izay fa voaray ty e. Anao niezaka rehetra izay mba ho fikaroana azy azo zany. Misaotra indrindra tompoko. Mahazo mandeha anao andrasonge aloha e. Ahoana zay? Apetro eto fotsiny ny laharan'ny telefonanao fa ho antsonay anao raha vao misy vaovao. Soaty eto miaraka amin'ny adresinao zafady andraso ary. Reo tompoko. Ay, misaotra anao mety reto ka. Zay fa mametraka amin'ny mandram-piona aloha tompoko. Eny ary veloma ianao mandram-piona ary. Lasa izare ianao reo rilahy. Omaly atandro mifandray farantsika dia tsy tratra ntsony ianao mandrakizao. Lasa aloha andramako ndraika. Dia tena tsy mbola mandeha foana. Raha araka nambaran'ireo mpiara-miasa amin'efa dia omaly ariva tokony tamin'ny enina sasany izy niala tamin'ny toeram-piasana. Dia avy hatrany tenoty nefa dia tsy tonga tany an-trano akory. Fa lasa izary izy aiza no mety naleny ka dia sanatrive ka mety misy nahazo azy any. Tena mitaintaina mahafintsy azy zany. Mipetrapetra ianao raha matokely lalasoa moa. Eny tompoko. Lalasoa no anarako. Saotranao ka izao e, araka ny fanadihadiana izay nataonay tany amin'ny toeram-piasanareo dia ianao no namana akaiky ny orelahy izay anabavin-dranary izay tsy hita nanomboka tamin'ny alarobia ariva teo io olona io. Efa 3 andro zay no tsy naleresina vaovao intsony izy. Ka izao voalaza fa ianao no niresaka farany tamin'ny alarobia ariva io satria nisolo azy ianao. Ka izao e, mba azonao lazaina anay ve niresaka reo farany? Mety hoe fantatra koa ve ny mety nalehany e? Za tokoa dia namana akaiky ny orilahy. Ary tafaresaka tokoa zahay tamin'ny alarobia ariva io satria za no nisolo ny asany tamin'io fotoana io. Mazava izay aloha. Ny tena marina mantsy dia mifandimby zahay. Ny resaka mifanaovana indray dia resaka tsy misy dikany. Tsisy fandraisany amin'ny fanjavonana izao angamba. Eny e, fa lasao ihany sao mba misy piste kely mba hoe ahitanay ny toerana misy azy. Eny e, aleo fa ho averiko tantarainanao daholo.
Lalasoa taona lako tonga be kindry andro a tonga kizy afa tsy nisy natao tsony tany an-trano dia naleoko nakaty avy hatrany sao dia mba afaka manampy ana avy hatrany ary loha ndry dia mba malaky mody ihany koa ahy tsy maninana e raha ody avy hatrano ndry fa aloso lokony asandry tena marina ohatra eny akia alamindaminy fotsiny izay mbola tokony alamina dia mandehana mody fa mbola hikarakara sakafo arivana ary koa zao ndry io ka efa mahandro sakafonay zao anariko za angiaky tsy mba manana akoatra azy tsony efa fantatry daholo eky izany fa zapatsy hivina atsony mampalahelo aky inona a dia izay mampifofotra miasa ohatran'izao na dia mafy aza tsy maninona izany eky zaratsika iza mba manana asa toy izao na dia serveuse azy betsaka ingeny tanoratra antsika mirenireny fotsiny anoany eny marina aloha izay tenindry izay fa zay akia efa vity reto fa andeha amin'izay mazotondry dia raha pitsy maraina indray tonga eto eo fa ezaka hifoha aloha dia mba tonga mialoha aty koa tsy maninona izany aky na amin'ny ora tokony hatonga avandrifoana azy indriny tonga oe izay fa misy olona tonga ireny mazotondry eny ary mazotokondry dia izay ny resaka farany tompoko dia ono ahy dia tsy hitanao tsony ve ny voany to ivelany tao tena tsy hitako tsony tompoko fa ny asa zao ary fantatro ve ny olona miaraka amin'ny orila tena mbola tsy fantatro tompoko izany ve fa raha ny resaka amin'ny fanaovanay matetika dia manana olo tiana izy dia izy hono ny anarany dia mipetraka izaka to hoe lahatra mbola mamita fianarana eny akato dia mipetraka eny ambany ty fa mbola tsy fantatro endrika tsara io lehilahy io dia hony ary isaky ninona no miona ry zareo izay zao no tena tsy fantatro tompoko sy manan-kambarany amin'izay eny ary misaotranao fa ho ady adinay manokana ny mahakasika ny tovolahy miaraka amin'io zanyko dia mahazo mandeha amin'izay ianao raha matoa kely lalasoa ho antsona ihany ianao raha misy ilana ianao misaotra tompoko veloma ianao inspecteur mandram-peona ary herinandro mahery izay no nahatongavako tamin'ity toerana hafahafa be ty tsy haiko mazava tsara izay antony tondrany ofiny anahy tovomaika mampitaintaina anary anefa izao ataon'izao fomba ahoana ny alako amin'ity toerana ity sady antsana avokoa ny manodidina ny trano ary mba nakaiza ary izy iny fa lasa mihalety foana raha vao mazava ny andro dia ny hariva indray vao tonga andeha mba hijeriny any ambony any ka dia ny mbola tsy tonga eo izy efitrano malalaka be daholo izy izany eto indray vao misy varavarana ary toa misokasoka fotsiny izany varavarana izany fa aleo hoe jerena mitsaitsaika aloha sao mba misy olona ato sokafana moramora aloha ty ofeno zavatra fa hafa ato izany fa inona daholo reto boaty maromaro misy zavatra andriamanitro fa tsara ve ty anaty boaty ty dia inony ty amin'ny ankiray ty to fon'olombelona mbola mitempotempo izany mitsingevana anatina ranon-javatra misy daholo reto boaty maro manodidiny reto raha azoko tsara ane izany dia mpanondrana taovan'olombelona ty hoe oviny ity tsy maintsy mitady lalana elana ato raha tsy dia ho alainy tova ihany koa misy olona tany izany aleo miafina ato ambadika ty aloha sao dia hitany eo izany fa miditra iny toy iny tazako tsara veto jerijery be ny manodidina nge izy izany ary iny ty ataony
naka zavatra tao anaty kitapo teny an-damosina izy. Inony fa toa mbola boaty koa, sady ndray feno rà dia ndray misy fon'olombelona, dia iny fa napetrany teo ambony latabatra. Fa iny ty ataony? Maka vera dia mandraraka, dia iny fa misotro. Andriamanitro, toa hafahafa be zany ka ioviny. Misy fangoroa lava nifiny, dia jereo fa mena be ihany koa nge masony. Tsy olombelona angamba ty ka sa olombelona hafa mivadika vampira? Dia sanatria ho alain-draso taova ihany koa ve za? Lobatiko ilay telefona dia tsy afaka mila vonjy amin'izany izako, ary tsisy courant azo isargena koa ato. Nakamosary izy dia mifafany ny vavany, dia iny fa lasa nivoaka ny varavarana. Inona indray ireny ataoko n'Andriamanitra? Toroy hevitra. Aleoko mivoaka tato aloha dia motsy malala n'inona raha mifanehatra aminy ka. Sofa tsy nidiny ty varavarana ty. Sokafa namoramora dia midina any amin'ny efitrano nametrahany ahy teo aloha. Andrekatro, tena iny mivoaka avy tao iny izy rehefa tsy nahita tao. Inona natonana iny? Aleo motsy taitra aloha e. Orila, fa taizindri? Tsy taiza fa mba nitazana tery ambaravarakely tery fotsiny. Ary fa maninona notrony lasa mangovotra ka? Tsy maninona zany aho fa somary mangatsika fotsiny ka. Ay, ka midira ilay tira mangatsika e. Efa nitondrako sakafo maro be ngendry e. Ohatry ireny olombelona tsotra ireny ery izy rehefa eto anilako nefa efa fantatro fa pakatova. Eo, mipetra dia misakafoana aloha fa tena nono e. Ka apetrao eo ary fa hohaniko rehefa avy eo e. Ok, hohaniny sakafo fa ampatanjaka anao daholo ingereo e. Rehefa avy eo miverina eto aminao fa misy zavatra ho tantaraka anao momba e. Ary zavatra izay tena manitikitika ny sainao momba. Lasa aloha e, maso teo. Eny ary e, miandry anao aho zaniko. Efa ela ny tiako fantatra momba anao ty fa tsy mahazavazava amiko mihitsy ka. Izay fa lasa izy. Dia inona re no ataoko hoe mihinana an'reto ave zany? Sakafo tsy fantatra mazava hoe inona daholo. Tsy mahinana an'reto tsony aloha e. Mba marina moa. Nefa tohatra mangetaheta be zany ke zahay. Dia hisotro rano ah. Eto tsisy rano fa tsy tia zavatra anaty vera ty. Dia voatery tsy maintsy hisotro an'ity ihany aho zany. Rony andramako kely. Toa mamy izy zany ka. Tena mamy. Sotroko daholo ty ka. Dia iny reto sakafo eto ambany masoko reto. Anandrana hinana an'reto koa. Tsy maintsy mihinana fa soa maty ny anohanana ty. Sady mbola maro ny ady atrehako. Ohatrany tsara ka. Toa mahavilitra ery kosako. Ary fa maninona to mahavezapesatra be zany lohako zany. Dia toro be sady aho zany raha vao avy nikasika an'ilay sakafo. Ay. Ahoana tsara hoe reto fitarainana voazoko reto. Dia nirongana indray zany no fangalana taovan'olombelona. Ary matetika mihitsy a. Indrindra fa manodidina nyity toerana voalaza eto ty. Ary ny tovavy ny tena lasibatra amin'izany. Mbola raharaha hafa koa ty ka. Taoriana an'ilay resaka katia iny zany dia
mipotra indray ty trangafafy ty ka tya le tovavy mivadika biby mpamon'olona rehefa tonga ny alina devolana. Mino fa raharafy ty ka sisy dirany katy antsony. Midiro Mandrosoa ohatray. Ay ve raha nary mahazo fipetrahana re aloha manao ny ianao inspekteur? Salama ka. Inona vaovao raha nary mbola tsisy aloha reto fa nareo ny andrasana ampita vaovao makasika ny anapaviko. Mino fa efa hitanareo daholo reny vaovao miparitaka tamin'ny gazety reny. Hitanay reny ka mbola atao mpamakina azy mihitsy azy zao ko ianao miditro ka. Tena manama avy inspekteur. So sanatria efa maty nakany olona tao ary ny anapaviko. Mbola eo ampikaroana azy sika aloha monsieur Ranary. Aza mbola lefa lavitra aloha saina fa tonio tsara ka efa tapa-bolana nge zay izy misy lanidrenresam-baovao tsony. Eny fa sanatria nisy nahazo azy dia efa hita ny nofo mangatsika eny ene zay aloha nefa treto aloha dia mbola tsisy an'izany. Manana fanaitenana ianao fa mbola velona ny hoany re izy. Eny ary dia angamba aloha fa azadino mampandre misy vaovao inspekteur na dia ny nofo mangatsika ny aza no hitanareo. Ok dia lazao ihany koa zay raha misy vaovao any aminao Ay zary ianao ry pavy tena mampitaintaina mafy mihitsy tena mitaintaina mafy aminao ty anadahanao ohatray fa ahoanako ty varavarany ty tao tsy mihitsony dia sanatria hoe nisy namaky zao mihitsy ny namelako azy teo tena nisy olona tafiditra tato tafiditra ny trano aty raso loha rehetra ny jiro. Mbola reo daholo eny kosa ny entana ka inona zany mety lasany ary finity ambony latabatra ety raso fa alona mbola maromaro eto dia nametrahany taratasy kely eto amboniny dia nitsondriny zavatra dia iza zany nametraka ny reto eto inona ny vakiny raha nadaya mbola velona fa aza manahy ianao ary ireo misy vola ampiasainao orilahy ihany tsy mahafoy sy tsy manadino anao aza tenenina nizan'izy zao orilahy fa lasa izy ianao dia maninona ny tsy ny andray akory dia maninona koa ny tsy azo lasaina nizan'izy zao dia ataoko ahoana aloha zany ty volo ty to ampiasaiko ny orilahy maninona manao fangala-pery amiko ianao izareo olona fa mipetraka ery amin'ny latabatra amin'ny sisiny ery ireo lehilahy sy vehivavy miakanjo mainty ambony ambany tohatra miafinafina anatin'ilay fitafiana satria misarona ao anatin'ny kapiso. Tsy hitako tsara koa ny idirany fa ry zareo efa mipetraka teo ny tazako mba hafantarako an'izay komandiny to mitaitaina be azy zany na dia ny anatona azy ireo azy nefa tsy maintsy makeny moa fa izay ny asako koa. Salama tompo, inona ny atao anareo? Lalasoa mipetra alondry way ary to mahafantatra izany fa iza reto orilahy ihany akitya mipetra vetivety fotsiny aloha orilahy fa tena andriva io fa taiza foana ki lalasoa aza be fanontaniana aloha fa zao ny antony nahatongavanay eto omena ianao ty hotely ty efa reto ny taratasy rehetra namindrana azy amin'ny anaranao dia tatany tsara mba hiteraka fidiram-bola ao anao. orilahy tsisy zavatra azoko fa mendry ahoany ty hotely ty zany fa ngamo ty andry mpiasa ihany angentsika ny ato betsaka ny zavatra tiako lazaina andry fa tsy manam-potoana aloha raisy fotsiny ty taratasy ty dia ekeo izay zavatra lazaiko tsy hamitaka andry satria ndry no olona akaiky mifokindrindra ndraisiko tondra vaviko mihitsy. orilahy fa manofy ve ny fidindry zany ty toerany ty sa ahoana
fa atao hoe izay ny vidiko andry izy ty dia aza be teniteny fotsiny amin'izana amin'iza okijanona tsy ambarateontsika ihany zao rehetra izao izay fa lasa izay velomy ry velomy fa manofy ahy tafatsangana ety fotsiny lasa ry zareo fa iza ry ny olona namany orilahy iny amin'ny fomba ahoana koa no avitako hitantanako an'ity toeram-pisakafoanana lehibe ity teno ity zany tsy nahitako amin'ny patron anay intsony le nanomboka tamin'ny lakamisy toa hoe lasany France dia tsy verina tsoa zany izy marary tampoka hatramin'ny lohako mieritreritra an'izany Allô, inspecteur Eric. Faly mandray anao izy ianao raha tsy mahadiso. Faly maheno anao ako. Misy fatin'olona roa. Aiza ho izy io? Eny ary, okey. Misaotra anao napita vaovao fa izo haina dia andeha ho any zay. Misy fatin'olona hita hony any amin'ilay hotely iray lehibe ao Mahamasina. Raha ny fantako dia taoniny azy dia tovavy antsoina hoe Orla ty sy mbola tsy nandre nisam-baovao mandraka ty androany ty. Brigadier, sao dia ho any Mahamasina tsika isanao fa misy raha mbola mahafanovonjetsika any azafady. Azafady nge mba mikisakely nge hidiranay aleo aloha anao ny asa ny dokotera anao ny istriana ny razany izy moa no tompona ndraikitra amin'ity toerany ity za tompoko raha matokely lalaso tsy anao ve le namany Orila azafady eny tompoko za indrindra fantatro somatsara anao fa serveuse n'ity hotely ity fa aiza ny lehibe anareo ato efa nampitataniny ato itoerany ity tompoko fa lasany an-dafo ry zareo ve azafady ary misy fanadihadiana ataonay anao manko ka leo nge mba isitraka kely aloha tsika azafady eny ary ka meno anao atompoko dia valiko araka n'izay fantatro izay fanontaniana apetraka ao amiko ka izao nizy raha matola lasoa ahoana ny fomba nisy ahoan'ny loza tato amin'ity toerany ity raha araky ny fahitanao azy zany moa zany hoe tonga teto aminay ireo olona ireo maly ariva ary nanofa chambre tato aminay gaga nefa ireo mpiasa raha tonga maraina fa maty tsy saina tsondro zareo ka izao manko raha araka ny fijerin'ny dokotera azy teo dia maina be mivatany zany hoe nisy nakara niaraka tamin'izany koa ny fony tao anatiny tsy da tao anatiny ntsony moa zany fa hono moa mpifankaty ve no fahitanao an'ireo olona roa maty reo sa tovavy sy tovolahy mantsy izy ireo tsy mpifankaty fa samy nanana ny chambre ny avy izy ireo raha ny filazany ankizy nandray azo omaly dia samy nanana ny sipana izy ireo fa ny zavatra nahagaga dia nanjavina tampoka tsy hita tampoka ireo olona tian'ireo mahazava nge zany fa ireo olo tiany avy no namono azy roa reo fa vao navita ny asa ratiny zareo dia lasa sa tsy zany misy caméra de surveillance moa ato aminareo eny tompoko misy ato manana caméra de surveillance zay tena mety tsara ka tsara ho jereny zay mba halalala ny endrik'ilay olona kosa andao ary aloha entiko makany amin'ilay ordinateur misy amin'ny vidéo ianao andao ary ato mandrosoa ataovy maly tokony tamin'ny enina sasange efa nijereko ireo fa tsy hita mihitsy ny endrik'ireo olona ireo fa ohatra amin'ny afinafina anaty capuchon zany zany hoe ireo le olona mpamono zany miafina anaty akanjo mainty be ireo miaraka amin'ny capuchon ireo zany zareo tsy hita mihitsy ny endrika zareo fa atao miondrikondrika foana meoaro sareo fa hoentiko azafady mba kopia ato nge azafady mba ataovy ato mbola sambany ve ny tato aminareo reto olona reto
eny tompoko voasamba no hitako ny hiditra tato iana re oke misaotra anao hoe mety ho lasa lavitra ty raha ty fa mila anao foana zay raha matoa kely lalasoa anampy anay zay aloha fa misaotra anao fa andeha aloha zay andao ary ety foana raha misy ilainareo misaotra manamafiny amin'ireo olona tsy hita endrika ireo fa iory lasa iny namany iny any dia sanatria ve lasa mpamon'olona ndry ireo rilahy tsy te heritreritra n'izany aka inona mety ho toy an'izao raharaha famonoan'olona tsy manatsiny izao aha monsieur Ranary mipetraha ianao zafady misaotra indrindra dia mbola tsisy vaovao mahakasika ny anabaviko ve inspekteur tena mbola tsisy aloha treto fa raha vao misy anie dia tsy maintsy mampandrehanao voalohany foana zay efa kivy tatiraka inspekteur tena tsy ho hitako tsonga mbo rilahy efa roa volana tokoa nge zay aza mbola manary toky aloha monsieur Ranary matoa mbola tsy nandrenesam-baovao ratsy mahakasika azy dia mbola any izy zany fa tsy mipotry fa ono ao zay tompoko tsy nanana olona ve ololahy talohan'ny nanjavonana an'izao ka ohatra hoe teo aminareo menadana natsaiko na zavatra fe tena fanaraka tsara foana aloha zay na teo amin'ireo mpiaramonina aminay ireo aza eny ary fa ono efa mahafantatra an'izao daholo zany ny havanareo lavitra so mba lasa namonjy havana any manko izy ko efa tafitra mahalala tsy fahitana ny ori laviko ny havako eny ary andray olo-kafa aloha dia afaka mandeha anao sa ve mbola misy resaka afa tianao resana amiko ka tsisy ka aleo ngamba aloha andeha eny ary misy zavatra tiako lazaina manatoko mahakasika ny ori lafa oka ihany aloha so zandry iny vao maky tsy ahitako azy io tsony efa nampitandrina mafy mihitsy mantsy izy mba tsy hitatarako an'izany amin'izy amin'izy zay dia ho dia amin'izay afa apetrako amin'nizaka ny fiandraketana ny reto ka lasa vero azotoanareo dia raha-pitsondray naalina marina efa mivaroka izao sakana taksi atsy aloha ary iza koa ty pandy manatona ty marina raha tsy mpanendaka ty oe vonjeko lasa mpoketrako ohatra vosaika hitsoka dia nisy olona mipotra tampoka dia navoarainy tanany dia totsy hafanetsika teo tsony le mpanendaka ndana miala fa mbola tsy te hamonina lahary tovolahy miomoramora le poketra lasa wa tsy haiko ilay poketra indrila rasoa rilahy fa tena andriva io fa matahotra andray ve ty namako ty tsy matahotra fa gaga fotsiny hoe manao inona ty ndry hijery andriako fa misy inone atao mangovotra be ndry rilahy balasahoaky iny tena marina fa iza marina ndry ty dia izy ny namandry tao amin'ny hotely iny lalasoa mbola tsy fotoana tokony alalandry marina izao izay fa lasa manaraka indray lasa mafatahotra andray ndry ty fa marina moa sori lahy hitako taloha mihitsy tsondry fa tena olo-kafa tanteraka za ihany akitya mbola ho fantatry ndry ihany marina fa mbola tsy izao misy taksi dia sakana velo ohatray fa lasa iza tampoka teo izy tsy atao anilako tsony tsy hitako hoe lasa izy tena misy tery amiko iny zazavavy iny tena marina moa mialatsy ny aminao raha matokely lalasoa voatery tsy maintsy mitananao ty zay fa tsy nanaiky ny havan'ilay tovolahy maty tao amin'ny hotelinao le vao maty alina iny tsy maninona raha izay no hitanareo fa mety tompoko fa averiko aminareo hatrany anefa fa tsy misy hidirako izao rehetra izao tsy mpanondrana ataovan'olona izany izay fa olona sendrana nofa chambre atao aminay reny maty reny eny mbola mandeha ny fanadidiny ny zavatra mahagagana dia maninona no ao aminareo no mitranga ny lozy tena tsy fantatro tompoko izay anton'izany
sanatria misy idirandry fesora soreo rylahy fanena tamiko mantsindry maly ariva dia izao nahitana fatin'olona izao indray tao amin'ny hotely ka izao mialatsiny aminao zay raha matokely voatery mitazona anao aty aloha zay mandra-pahitany marina ao ambadiko zao raharaha zao sady arovana anao amin'ny ainao koa mbola tezitra aminareo mantsy ny havany maty lasa malaza ratsy be eny hoterinareo fa pakatao ve zay hitanareo fa mety tompoko atao brigadier hoe taony aloha ty zazavavy ty azafady tsy maintsy hitadiavana vahaolanaiky nyty raha famonona olona tsy manatsy nytika raha ny filazan'ny havan'ny zalahy maty ty mantsy dia hoe nisy tovavy nanao fotoana tamin'izany no maly ariva dia izao maty tamin'ny fomba mahatsiravana izy mody nentina namonjy sambo ay tetidratsy mitao ambadika zany tsy maintsy manao velam-pandrika izay manomboka izao alalana ny tena marina ka tsy maintsy tratranay no tovavy sy izay rehetra ao ambadika izao raharaha izao tsy maintsy ary mahagaga koa dia maninona no avo an'ity lehilahy ray ity foana no tena lasibatra amin'izao raharaha izao inona no ambadika izao misy zavatra tsy mazavazava ao ka mila fanadiadiana daholo anefa izany dia voatana ty amin'ny polisy tokoa moa na dia zavatra tsy natao akory ary ataoko ahoana moa famonoana olona feno abibiana ohatran'ireny tsy ho vitako mihitsy ireny fa olo-kafa mihitsy ny ao ambadiko izao ohatra fa bobasy ahoana koa izany ary toa ohatry ny amin'ity toerany ane izany fa misy inona ary ohatra fa bobasy ahoana koa le teo fa misy inona le ty izany ve tonga dia aza vela tafavoaka tsony misy olon-droa tafiditra hony ao tsy hay hoe anao inona fa dia niditra tsokotsoko fotsiny aleo aloha jereny zany ka iny fa tafiditra ty an-trano iny iny manaraka ny lalatsara iny fa ahoana raha tsy nahasakana ny zalahy azy tao velany tao lehilahy sy vehivavy manao akanjo lava mainty misy capuchon tena reto le hitako tany amin'ny hotely reto mihitsy le namonola tao amin'ny sambraka ateo basy tsara fahany ty atanako ty tandremo tonga dia ambony ny tanana ohatra atao tsy mijanona akory tonga dia asio zalahy aza asiana fisalasalana ntsony tonga dia asio ohatra ile ty to tsy mety voakory reto zany manatrotra ny taniny izy ireo dia to mivily akafa ny bala fa iza mariny reto sady ohatry ny olona hafahafa andraso hoe jereko tsara veto tena mena be masony vampiry reto mariny tena vampiry reto ka tsy diso mihitsy ny efitetro asio atrano zalahy asio aza vela mihitsy ty tena azo ny zalahy teriko vondreo izy firo avetrany lesy firo to zalahy amonjy te amin'ireny to azony ary tena voakaikiny amin'ny tendany tena tsy lasa tsony ty ka tsy voatoharytsika reto fa aleo aloha miafina sao dia tapitra maty etotsika avy aty ny lalana zalahy aleo amin'izay antsono amin'ny fotsika ka andao aty ny lalany fa misy inareo ambadika eo notry moandre feombasy maro misy manafika sa dia sanatria ve ny havandrainy olona maty ireny tonga hitady aty nefa tsy avelan'ireo polisy dia raikitra ny ady fanaovany zareo lalasoa andao manaraka anay mivoata aho rylahy fa ahoana koa ny atongavanao ato sao dia mba manofy ary ahy tsy manofy izany ry andao anaraka anay fa navitra andrina atondianay ato rylahy lasa matahotra anao indrindra fa io namanao io tsy maninona zany ankizy fa inona ary ty mivata ho angela dia ndao tsika andeha hoentinay manaraka anay ianao fa mifofony anao daholo ny olona sao dia vononareo any koa ako tsy hanaraka anareo izany avelao foana ho eto aleo toranina dia voazina rehefa tonga any zay ary bataina amin'izay
Andao hialangena amin'ity toerana ity tsika. Tonotoraninao lalasoa. Zokiny mety Orila, andao andeha. Allô ato zay ary mbola ato le olona tonga dia sakamo avelany io aza avelo tafavoaka ntsony fa tonga dia vonolo faty mitandre matsara laisany andao amin'izay da ray aleto angana fa efa ho avy ny mpanampiantsika samy mitify zany zalahy angana laisany oviny voadidiny sika tsisy lalana tsony tazomy aloha tia namanao ty fa aleo zany miady amin'ndrareo ainganary ianao io mijanona avelany tany iny anisany ary tena azo nle ty le sipakely nitazontsika tato fa ataony inona iny ho alainy taova sa ataony takalona ianao andraso andraso ohatry nyfantatra koa aniny sipakely ray io zany le mitazona azy io iza mo Orila tena io le sipavery tsy hita nandritra ny fotoana lavapidy hitako tsara vety ny taneny fa tsy fomba ratsy ny reto zoko ohatra la ataovy asambelona andreo fa mila azotsika velona reo Orila isipy io le Orila mihitsy io avy ety ny lalana tonga dia sambory dia mbola miady amin'ny namatsika afo reo le bandy namandreo ainga nlaisany oviny tsy voatoytsika tsony reto fa aleo mibaboka oviny io mbola tsy nandalo teo amin'ny fiainako zany mibaboko zany Orila zay ary fa vonsandrinao tsy voatoytsika tsony reto iny fa tena volepandy ary aloha atonony eny amin'izay ka andao ary andeha andao dia aiza ny lalantsika apetrao eto amiko le namanao dia enao mitazona eto amin'ny valako lasitsika isa roa telo zay le ty toany kopakelatra dia lasa nanidina fa afaka manireratra mihitsy tena tsy olombelona tsony angambo reny fa zavatra afa tanteraka ka ohatra raha mba atao daholo reo namatsika naratsy reo dia andao entina any amin'ny dokoteraka fa iza zany kay marary be zany lohako zany lalasoa aita itrindry aty aminay kindria Orila fa inona ny ataoko aty nentinareo akeriny aty tsy maintsy niaro andry akizay raha tsy zandry dia maty tany fa ahoana sady nareo ihany angely mpamono olona tsy mpamono olona fahatan'izany akizay fa matoa matinay dia misy antony fa inona ny antony namononareo an'ireny olona tao amin'ny toeram-piasantsika ireny ahoana moa ny lazandry fa zay ny nanao an'izany ka hitako tao amin'ny caméra de surveillance akia tsisy efa tsy nareo ny navita an'izany lalasoa aza mametsy mbe fahatany anay indry fa eno kely aloha ty tantary ty ahoana moa ny tsy hanomezako tsiny anareo fa nareo no mandatsaka iny olonako dia mingavy andry ary mba eno kely aloha eno ty zavatra tantaraiko ty indray andro nisy tovolahy ray 20 taona izy tamin'izany zanak'olona sahirana ara-pivelomana nanana herim-po betsaka nefa io tovolahy io mba ho tafita amin'ny fianarana tamin'izany dia niasa tamina olona ray sady nanohy fianarany hatrany raha tsy saina be anefa io mpampiasa azy io nataony foana izay tsy ahatafita fianarana an'ilay tovolahy mpiasany na amin'ny fotoana tokony ianarana dia forse ny asa nefa raha ny fifanarahana tany am-boalohany dia tsy miasa amin'ny fotoam-pianarana dia maninona tsy maintsy nanaraka ny sitrapon'io patron'io hatrany izy sady niantoka amin'ny fiveloman'ireo ray aman-dreniny ny tena loza tamin'izany dia nananjanaka vavy io mpampiasa azy io izay mbola tsy ampy taona modina taona izay iarahana amin'io tovolahy io raha bevoaka tany ambadika tany izy impiry ny torian'ny fitiavana fa tsy nanaiky moa ty farany nisy fotoana nefa nividianany zava-pisotro misy fanafody mampatory ireny dia teo ny nahavitany asa ratsiny mody nentiny tao amin'ny chambre n'lay tovolahy mpiasany dia nisy sorony avokoa ny akanjony rehetra ary mody niara-natory teo ambony fandriana teo izy roa
Tratran'le rangaray ny tao amin'ny efitra fatorianjana n'le tovolahy avy hatrany dia nidarodaroany tsy nanana ny antra tanteraka. Gaga be moa ny ianao fa tsy nalala ininona akory. Tsy vaniny lahy, zanako mbola tsy ampy taona io ny ahodikodiny lasa ady, ozy izy le rangahy. Fa ahoana izao e, tsy isy zavatra fantatra ane, ozy izy le tovolahy. Izay efa fenondratra ny endriny, ny voakarany vavany sy ny orony fa voan'ny daka sy totondry. Avy hatrany dia niantsoan'ny polisy moa fa tsy nihaino izay fanazavana teo izy. Midoboka amponja le tovolahy fa mpanolona zaza tsy ampy taona hono. Raha ny fitoriana nataon'ilay rangahy patrona nagadra azy moa e. Nigadra nandritra ny taona maro noho izany ilay tovolahy tsy manan-tsiny akory. Tao am-pigadrana no nifandraisany tamina tovolahy hafa mpandalina tontolo tsy hita maso ireny, ary nahay mazy mihitsy aza hono. Dia nampianarin'io tovolahy mahay mazy io zavatra maro izy ary dia nahafehy zavatra maro tokoa moa. Taty aoriana dia tapa-kevitra hiala amin'ny fonja izy roa lahy ary nataony tokoa izany. Nampiasa ny hery izay nananany izy ireo. Nanomboka teo dia nisampana ny lalany. Samy nanana ny diany. Le tovolahy iray nanorina trano taty an-tendrombohitra, fa le iray hafa kosa tsy fantatra na lasa iza. Dia tsy izy akory io nanorim-ponena anaty io fa le lehilahy namako iny. Andrekaka io? Ie, Iovonina anarana entiny nanomboka teo na dia tsy izany aza ny tena anarany fa Njaka hono e, tamin'izany. Ie, nitsiry tao anatin'ny Iovoni hatrany ny fankalan'ireo olona namotika ny fiainan'ireo dia tonga manao valifatiny izy izao. Dia ireny olona hitandry maty ireny dia ankonan'ilay rangahy nagadra azy avokoa. Fa tantara marina ve izany tantara indry amiko izany sa angano e? Tena angano mihitsy izany e. Dia maninona manana hery hafahafa izy? Makataovan'olombelona? Araka ny efa nambarako andry dia mifandray amina fanahy hafa Iovoni e. Dia izay no mahatonga azy manana hery hafahafa ireny. Afaka manidina sy ny sisa e. Dia ny fo sy ny ran'olombelona nefa nilainy io hery ao anatiny io. Dia efa hipetrahany io hery hafahafa io koa izany dry? Tsy haiko tsony akia. Ohatra ny manaraka anjambany azy amin'izay ampanaoviny fotsiny aho. Taloha dia nankahala ny Iovoni rehefa saika nitsoaka hiala an'ity toerana fa rehefa nahalala ny tantarany dia tapa-kevitra indray hanampy azy. Tsy mety akiza mamono olona izany ninona antony a? Eny e, fa tsy afa-maila amin'izany tsony akia raha tsy vita ny valifatiny a. Sorila angambry io ka. Tena tsy ndry io fa izy e. Za ihany akity a. Dia maninona ny lasa lindra be ndry? Tsy lindra izany aho fa manampy an'ilay Iovoni fotsiny. Ary eo aloha ndry fa hijery azy vetivety aho fa vomatsy ny sandriny teko. Nary ty zavatra iainako ty. Dia sainy me. Tafidik'izy tanteraka ty. Ataoko ahoana fialana amin'ity toerana ambony tendrombohitra ty. Antsana be daholo ny manodidina. Ody eo. Ndry, mba iza kory izany manaitra amin'ny andro fa mangiran-dratsy izany e. Fizy izany e? Gasoko afaingany ity varavarana ity e. Inspecteur, fa misy inona? Manaraka anay ianao zao dia zao fa misy raha ilainanao maika any amin'ny birao. Zao dia zao. Fa ahoana tompoko? Hita angany anabaviko? Ie, hitanay mihitsy izy fa mbola nitsoaka ndraiko. Dia inona izany mbola hitadiavana amin'izany ka? Ho fantatrao rehefa tonga any ianao e. Ary andao amin'izay fa maika izay a. Miakara ao anaty fiara ianao aingakainginy. Eny ary re tompoko. Fa nisy inona tokoa re. Potezitra be inspecteur. Ka izay ny zava-misy teto e. Ny masoko roa zao mihitsy no nahita ny orelahy tonga naka ny lalasoa niaraka tamin'iny lehilahy hafahafa iny. Nanana helatra nanidiny. Vampira angamby iny sa anjely mainty tsy haiko tsony izay filaza azy. Fa tena zava-nisy marina ve izany inspecteur? Sao dia mba olona mitovy kosa izany na tsy haiko e. Efa napetrako akeny sariny. Ahoana moa ny tsy alalako azy.
sady pofy ihany koa no nakany namana izay voatazona tatriako. to tsy mety mino saiko hoe zava-nisy marina zany zavatra laizainao zany ringa inspekteur a. Afaka tsy mino anao fa zay ny zava-nisy teto rongarana avy a. Nisy namana ireo lange matiny, nisy hafa nahatra ihany koa. Ka voatery tsy maintsy mitananao aty aloha zay satria anao natao fandrika hatratrarana an'ireny olona hafahafa ireny. Teo ampidirinao violon ndray azy zany eloko atsisy idirako ne zany. Iza no mahita raha tsy kombakombanareo daholo zao hoe mody nambaranao fa very ny anabavinao mba hanafenanao ny ratsy vitany. Tsy afa miala amin'ity raha ty anao mesoranavy a. Brigadier, ampidirika anay aloha ty rangaty azafady. Fonare tompoko. Mbola tsy nahita maso azy anie nanomboka hatramin'ny nanao fitarainana taty aminao iny. Eny tsy maintsy hiarina anabavinao foana ianao ringaranavy a. Eto any le tsisy anganareo. Mbola tsy miverina trano io rilahy teo fa lasay zary. Aleo rangaha jereko any fa ela loatra ivoakato dia hijery azy. Aleo manaraka an'ity lalatsara ity dia miakatra ery amin'ny tohatra ery. Ay, malalaka be ohatran'izao ity trano ity. Ary misy olona miresaka atao anatin'ity efitrano ity izany. Ie, tena ato izy. Aleo hoe tsy kiloviko aveto. Reo tokoa izy roa. Ohatray, fa inona ty ataony? Tao mitsetitra raha miala avy amin'ny tanany orilahy le lehilahy hafa namany. Fa vampira ve reto sa inona e? Tsy rehefa misy vangy roa be ny nifiny, dia mena be ihany koa masony. Tena mampatahotra reto marina. Inona no ataoko? Amp'izay ovinia sao dia reraka loatra koa. Orilahy, tsy maintsy mandeha mamita ny valy fatifarantsika ny eo ariva ary akany anadano fa voahidy any amin'ny polisy izy. Nikadraindry zareo ihany koa ve nary? Eny kia, hitako tao anaty fahitana. Tena tsy mety izany ka. Tsy maintsy manavitra n'iny anadahako iny aho. Ka andohary ny aingitsika, tsy maintsy votaintsika androany miaraka amin'ny aratovy ny sopatra tamin'ny fiainako. Efa ao tsara nefa ianao, tsy maninona tsony. Tsy maninona tsony fa aza manandry e. Ay, andrekako io andeha hanao valifaty indray ondry zareo raha nyresany teo. Ary aleo mitsaitsaka miala eto sao dia tratra ny reto eo. Lalasoa andeha kely aloha izay. Eto aloha ndry fa hoaizy nareo? Misy zavatra ho ataonay kely e. Orilahy, matahotra rereto anie ahy e. Eto mody akia. Mbola tsy afaka manao an'izany aloha izay mba hirovananao amin'ny ainao e. Izay fa lasa izay. Eny ary. Aleo aloha andery zareo dia mitady lalana ialana eto a. Tsy ireny reto izy fa nitsambikina niala teto amin'ny varavarankely dia lasa mikopa-kelatra ty hoe oviny. Totro mba anjily ery. Ary andeha hijery lalana amin'izay aho. Andraso hoe tazaniko aveto. Antsana lalina be ny avy aty. Raha zao any latsaka eto dia tsisy raisina tsony angamba ny vatako. Andraso hoe tinatsindray hoe sisy. Tena mitovy amin'ilay teo ihany ty. Antsana lalina be ihany. Ala matevina be ery ambany ery. Inona moa ny azoko atao fa miandry izay hitondrandry zareo amin'ny any eto aho zaniko. Fa ahoana zalahy, fa misy inona mivelany ihany fa tao feno kotrobabenga izy zany. Misy manafika ve? Tonga dia mivonona daholo ary. Tsy avelantsika tafa voaka eto tsony reny, aingana raisana. Aza miala oriana koa fa tsisy mahafaty anao zany ireo raha mbola eto ahy. Tombary be zareo zany androany. Dia ahoana ny atao? Tsisy avoantsika izany ireo fa kalamindry. Tsy maintsy avotantsika tao ny anadano e. Ndao ary. Tokoa izy roa. Ary aleo miafina atao ambadika ty zavatra ty aloha dia atao mikendry azy. Izay eo anie dia ataon'ilay lehilahy ohatra ny manatsotra ny tanany havanana dia vilazaka fa avokoa ny bala. Ahoana ny fomba fisamboana ny reto e.
aleo makabasy koa tsika ka ty amin'ity bandy ty aloha laiko eto ty lesy tya iny anylahy hoalay marina fo maika aloha ty fa nampiasa basy ny anylahy ary aloha fiainako atao ambadiko ty balika be ty ka dia eto a mitifitra azy tandre fa misy bala mandalo zany reo vinia mefiana orinako foana ndre tandremo mialahy tao fa tsy maintsy jereko zany atao loatra zany andiandry ary tena tsy mety vonitsy leto fa ohatra ny mampiasa odibary zany ka mivoa moramora ataory zany fa hitako angelahy oala ty mivoa moramora o fa izy zany resahany zany de zafe ilangy izy zany re inspecteur Erika fa izy alahy a fizalahy ho izy za lesy le bandy ny tadiaviny lisany hatramin'izay njaka le bandy kely voaheloko amin'ny zavatra zay tsy nataony akory a njaka le bandy nansavina teny tamora de aiza le namany lahy raha iny ka aiza le namany lahy raha iny de mitony tena ohatrany lolo lisany zany a tsy afaka etsony lahy tsisy ho azony lahy zany eto na zana le bandy namako hoe apetrako ty basy amiko ty de mivoato ao fa anao raisiraitsika angany lahy anao raisiray hitatsika zany eny ary fa maika amilay amiko zany e dia raha-bandy ty ary inspecteur Erika ka fa ahoana indray tsika tena elahy marina io ka ahoana vonona zany zany ana ty zakanahy tsy makay zany e mandaka rivotra fotsiny ange anao zany lia inspecteur e teny mbola varindre ty andeha tsaitsaika hijery anary aka ary iny mivaly le baka teo e voany takan'le aibe zany merin'olo ngia inspecteur e fa inona marina ny tiana atao e maninona lasa mpamonolo le lahy tsy mpamonolo zany ary ngia tya valifaty tamin'ny nanapotena ny fiainako nataoko fa valifaty ahoany e zay rehetra nanapotika ny fiainako de foaiziko avokoa isan'izany lisany reny olona lazainy lahy fa nyvinoko reny de fianakaviany larangany nampijaly avokoa fa tsy mba tsy karitra lava e fa zanak'olona mpiavana ange reny olety fa izana ninona ny lahy no ampidinony lahy amin'ny isan'izany ka manino satria lasa ireo namany lahy reo de isan'ny nampijaly ihany koa sady ny lasady zany ka nanatanteraka ny asany fotsiny nefa nge zay e haiko no azonay fe enany e voaheloka nanorana zaza tsy ampotony tsy hanao an'izany mihitsy ary ngia inspecteur endrikendrika fotsiny nanagadrana anandritra ny taona maro efa moa tafa voaka somatsara ary rehefa nanampy ahy le bandy namako iny lava be ty tantara ty fa taikeotriny antsarany lahy hoany ty ato miova tamiko ty vadika mena be ny masony de nitsivavako koa ny nifiny na vampiro ty ary tsy mahitsika ato amin'ny teloko anefa inona raha ny ataoko e tena tsy maintsy tsetsafin'ny ty eto zany ako tsetsafin'ny ty eto ny rahako miala fa aza manatona njaka okizay ho andra latsaka hitanao ty zavatra ty atanako ty ary le tovavy nambara vavery miaraka amin'le anatany de ino ty ataony ary tena manangana lakoroa kely amin'ny tanany ory lahy fa ino ty ataondre apiatrao iny lakoroa iny apiatrao ahy iny tsy izy njaka apiatrao iny e saina zao tsy namanao tsony a tsy ara iray petsapetsa amin'ny valifatinao tsony a okizay ndra latsaka mpamatika tsy nampoiziko hoe hamatika akondry tena mpamatika avokoa ny olombelona rehetra e tsy haiko izay fandraisanao azy fa tsy araka natateraka ny valifatinao tsony ahy e za orila ampy izay vita izay fa nanenenako aza lefa vitako teo meno teo io fa tsy afaka mihetsika tsony ra inspecteur tia fanafody tsy afaha mihetsika eo tsony apetrao iny orila na orila apetrao ny lakoroa iny e maya e tsy njaka ampy izay efa nisokatra ny saiko tsy andatsakaina tsony aho tsy oviny tsony ianao manomboko izao fa njaka fa ahoany izao e tena tsisy zavatra azoko meno teo aloha io fa azavaiko anao avy eo e fatolo zalahy fatolo de entany aloha io e oka aloha tsisy dikany aminy ane za mifony zany e
tsy maintsy ho tafavoaka tao foana izy. dia inona raha no tokony atao sory aminy aloha io zavatra eo ambozonana io dia tazony foana ty lakora ty fa alemy foana ny vatany. Nasona aloha izay zany no ataoko. dia zay zava-misy rehetra tompoko. Tena tsy haiko fa ohatran'ny ny aina tao anaty aizina tanteraka. Tsy tompony tenako mihitsy fa nanekizena mpanaoviny foana moa. Tena loso zany rehefa tafahoana taminary nefa raha nahita n'ity zavatra ity teny aminy dia nisokatra ny saiko. Lasa halako tsy tiako maizina zavatra rehetra vitako. Ka nanao pakta tamina fanaharatsiny zany ty zalahy ty dia lasa nivadika ohatran'izao tena izay indrindra. Nitaky raha sitaova toy ny fofoana le fanahy nipetraka taminy. Fa tsy efa namana olona koa mondry io zany. Eny tompoko. Namany aho satria mbola voakeza miaraka taminy aho dia nentiny nanatanteraka ny valivatiny. Ankehitriny kosa nefa dia efa misokatra ny saiko. Mazava zany. Fa izao ary ahoana zany no fomba hakana an'ilay namanao taraiky any amin'ny tendrombohitra ka? Tsy maintsy alaina heliko any angamby iziko. Raha azo atao? Eny azo atao tsara zany ka. dia ahoana moa zany mety ho toy an'ity raharaha ty inspekteur. Minina aminao aloha ny tsisy idiranay zao fa tratra ny fanahy ratsy koa io zandro koa dia nanao tsy fanaoko. Eny tsy maintsy farana natateraka aloha ty raharaha ty dia hita eo no mety ho toy any ka. Mbola misy bandy hafa akoatran'io mantsy mandehandeha any dia le namako tsy aleo maka azy any aloha. Tena mitaintaina marina fa tsy mananilatra afaka maka azy angay ianao io. To tsy mila helikôtsony mantsy nareo dia lasa manidina koa. Tsy mbola mahavita an'izany koa zany inspekteur. Eny andao fa hijery heliko dia maka azy antsika. Andriamanitro, inona ny ataoko fa very tanteraka? Mbola tsy tafaverina foana ry lasiny namaniny. Tsisy lalana hidinako mihitsy nefa ty toeran'ity fa antsana lalina be foana manodidina. Io tazana avy ety ilay toerana. Ry io tena lavitra be tena tieritriretina hoe misy toerana ohatran'izao ny aty ala matevina daholo manodidina an'ilay tendrombohitra. Ohatra misy heliko manatona iny fanao inona ary tena mandroso makatiana izy zany Lalasoa fa ay zatra izy. Oay, lorilahy io mikopakopaka io iny anaty heliko iny ary tonga aka zany zareo. Zay zary le namany. Lalasoa avy aty. Ahoana ny anaovana azy inspekteur? Saivo mivoaka amin'ilay varavarana ambany izy misy malalaka io eo asaina makeny. Lalasoa midiny ery amin'ny varavarana ambany ery. Eny ary ho avy Izay dia izao no atao tsy maintsy potehany ty trano be ty fa fitoeran'ny aizina rehetra. Efa io izy midiraka aty aingana. Ao midiry ianao raha matokely tsisy olona tsony be ao tokony atao sava-odolo aloha ny ao sao dia mbola misy olon-kafaka. Tsisy olona tsony ao ka efa mipetraka nandritry ny fotoana maharitra tao fa tsy niafina tsony miafitrano rehetra tao. Aleo jerena tsara aloha na izany azy brigadier Solo andao aloha anao miaraka amiko sady ametraka an'ity bomby ity aingana ianao. Ahono fa aiza zany le namandriaky? Tsy afaka miaraka tamin'ny tsony aky fa nisokatra ny saiko ekena hoe misy nanapotika ny fiainana fa tsy apako tsy mety ny nataony. Olona tsy mandatsiny akory ny nanaparany valifatiny. Orilahy efa ao tsara vendry izany sao dia mbola misy fanahy ratsy manarakaraka. Aza matahotra indri fa tsy misy an'izany tsony aky ka tantarao amiko tsara ary fa tsisy zavatra azoko mihitsy ny aky zao ary tonga nakanonary tany amin'ny toerana ny tanana azy dia misy ery afahafa-tsy zakako teny aminy. Nisy an'ilay lakroa teny ambozonany fa avy eo aky sokatra ny saiko zany ve aky? Raha azoko tsara ane zany dia tsy mety aminareo mihitsy ny lakroa aky
efa nisy fotoana ny lazan'izany tamiko ihany eo finina nijaka moa izany fa adiniko e fa tamin'io fotoana io vao tsaroko tsara fa ny lakoroa dia efa varina mandoro masiny ary mampalefaka ny hery ao anatiny. Efa nyteny andriana za fa tsy mety ny ataonareo fa ndry moa tsy nanaiko na ahoana dia tsy vahaolana mihitsy ny valifaty indrindra moa ka hoe misy saina latsaka. Aok'izay aloha le andao amin'izay rato amin'ity toeran'ititsika andao aleto lasitsika ay tongonareo tena tranomaizy ny toerana io ka betsaka ny zavatra hitanay tao aleo tonga dia apoaka amin'izay ka apoaka mihitsy io isa telo mipoaka sorodana le trano kia raha le trano olona tena ambony tendrombohitra dia aiza izany izao ilay namandry iny efa miverina ny amponjy izy sady gadrany soka ngeky iny dia mino ve kindry fa tsy ahita lalana hitsoahana andray iny haiko tsony kia ny tsara aminy dia apetraka eny amin'ny tombo fitezana olona voagejany fanahy ratsy. allo efa andrarana miverina izay ka afa misy iny azany entany amin'ny hôpitaly aloha le ry ok efa misinona hony inspecteur torana hony tsy fantatra hoe naninona tao amin'ny toerana mitazona azy ny jaka dia zany ve nasaiko netany amin'ny hôpitaly kosa loko fa nanina tamika teo koa izany sao dia le trano voarodana mety izay koa misy herina mpandray azy taty anga manana hery tsy takatry ny saina nge iny olona iny tsapako mbola tiako asindry fanazavana koa ke mahakasika an'ilay toeram-piasantsika tsotra kely akia efa ela ny nananeritreritra hivaritra azy io ilay patron antsika dia raha rotiny tamin'izany nividiminay mba ho tantanandry ay tokoa gaga moa ako dia ataona amin'izay izany fa nikatona ngeky izany le izy tena mbola tsy haiko aky fa rehefa vita milaminy ty raha manahira-tsainantsika ity dia miverina ny azy tsika angafako marina k'izany ro rila ilay namana be fitiavana foana ndrikoa